dingana telo tamin'ny conversation spirituelle tamin'ny maraina sa dingana roa. Ay, dia izao zany ataontsika afaka mandray kely an'ilay dingana fahatelo a. Tena ny sokatsy ataon'ny mpitantsoratra zany. Dia raha mba mety ohatsy hoe raha mba mety fa iangaviana omeo anay le tatitra le entinareo magaty regny zany fa mety misy ilana azy rehefa amin'ny fotoana any ao. Eo amin'ny firosahan'ny laika serena amina teboka roa ny endrika isehoany sy ireo zavatra mila dinihina akaiky serena akaiky. Voalohany ny endrika isehoany any amin'ny rafitra rehetra misy isambarantonga no irosahan'ny laika manomboka amin'ny asany ray sy ny renim-pianakaviana zay Saint Jean Paul II mpandraharahan'ny fanabeazana zany ministère fandraharahana zany ny catéchisme ihany koa dia any amin'ny fanentanana liturgia sy ny fanomanana sakramenta sasasany tahaka ny hoe fiofanana batemy, fizarana communio ho an'ny diocèse sasasany ary ny sitarana ohatra ny diocèse Moramanga dia laika daholo ny solotena anankiroa eto. Dia hita fa mazoto mafoy tena ary manolo tena tanteraka zareo amin'ny persana ny fanatanterahana ny asany ary manao azy akafaliana. Rehetra nefa misy zavatra mila dinihana amin'izay firosahan'ny laika izay. Ny fitokisan'ny pretra ny laika dia mena sery ihany koa ny fanakalozan-kevitra zany mba tsy ho piasan'ny pretra ny laika. Ny fanomanana andreo laika mirosaka sy ny accompagnement atao azy ireo satria zany na dia mety ho orinasa aza dia asa manampy amin'ny asa pastoraly dia mpiara-miombonatoka na mpiara-miasa ireo na dia mety hoe ho azany ho patron sy mpiasa dia le mpiara-miombonatoka no tokony omena lanja koa. Indraindray misy fanararaotana ny fahafizetena laika amin'ny resaka fotoana indrindraindrindra be loatra ny fotoana iasoana azy ireo. Ny fizarenany zony mpampianatra indrindra ny ambanivohitra izay hita tena miafy fa dia miasa ampinoana tokotokoa. Indraindray misy fifandraisana mamatotra ihany koa mipretra sy ny laika na ny religieux sy ny laika ka mety mampanaonao foana ny hoe olona incompétent no omena ny asa sy hainy. Dia ny zo amakasiny ireo mpandraharaha efa betsaka zany no manao ezaka amin'izy io ary tokony irosoana hatrany hatrany. Mila zarena akaiky ihany koa ny fanapiana ny catéchiste. Ny misy sehatra tokony zarena akaiky amin'ny irosahan'ny laika eo ny filakevitra ekonomika efa misy ny amin'ny diocèse sasany ny ankamaroany mbola tsy manana. Ny sosikevitra ihany koa sao dia ilaina ny mampiditra laika ho anisan'ny ekipa mpanabe ao amin'ny séminaire na dia tsy matory ao amin'ny séminaire azy izy fa impliqué amin'ny fiainan'ny séminaire sy ny fanapahan-kevitra rehetra. Dia ny mila zarena voalohany moa zany dia le hoe ansin'Andriamanitra ho an'ny laika fa tsy hivarenana amin'ilay hoe mpiasan'ny pretra ny laika fa manana ny fikambanana ny religiozy dia tombo isa ihany koa ny religiozy zany mazava loatra. Dia eo ny vondron'ny religiozy ao amin'ny paroasy na amin'ny distrika, amin'ny diocèse dia zavatra ahitana fiarahan-dia ihany koa izay. Eo ihany koa ireo ami ny fikambanana samihafa laika miaina ny toe-panahin'ny fikambanana dia hita hoe omena toerana bebe kokoa ary tena mirosaka zareo. Ny mila dinihina eo amin'ny religiozy ny fanarahana matetika mijanona eo amin'ny eveka sy ny lehibe-pikambanana dia ny mampisehatra tena hiasany sy malala. Tahaka an'izay ihany koa ny karisma ny fikambanana sy fantatra. Ny fikambanana ihany koa indraindray rehefa angatahana asa dia excuse ndray tsy karismanay io. Ny pretra religieuse miditra ao amin'ny diocèse anankiray dia mila intégration, mila manaja ny fepetra sy ny lamina iombonana eo amin'ny diocèse na pretra na sy pretra zany ho ny religieuse io. Indraindray ny zavatra nahazatra azy tany amin'ny toerana iasany taloha no entiny eo amin'ny diocèse na dia tsy mifanaraka amin'izay lamina misy eo azy. Mankasitraka. Toy izao ny anay avy amin'ny sokatsy faharoa dia mizarana anankitelo le izy dia ny consolation, désolation ary ny solution.
Eo amin'ny consolation atao amin'ny groupe misy anay zany dia hita fa mitovitovy daholo ny fomba fampandraisana anjara ny laika amin'ny fiainan'ny fiangonana. Hita fa tena mandray anjara mavitrika sady lehibe eo amin'ny fiainan'ny diocèse rehetra ny laika, indrindra ny katekista amin'ny fitondrana ireny zanam-piangonana ireny, ary maro amin'izy ireny ny vehivavy. Toy izany koa ny rafitra isan-karazany, ny FFVA sy ny fikambanana isan-karazany amin'ny diocèse dia fahitana taratra ny fandraisan'ny laika anjara izay. Dia maro amin'ny diocèse koa ny mampanao ny formation continue na formation permanente ireo katekista sy laika izay manana anjara manokana eo amin'ny diocèse. Toy izany koa ny fitantanana sy ny fandraisana andraikitra manokana eo amin'ny diocèse zany amin'ny lafin'ny administration dia efa maro ny laika ny mandray an'izany. Toy izany amin'ny conseil économique sy ny fitantanana ny bien commun eo amin'ny diocèse dia efa maro ny laika mandray anjara amin'izany. Dia misy diocèse sasany moa miteny hoe rehefa misy la retraite reny ho any ankizy andray sakramenta dia ny reny laika reny no iraina any amin'ny sekoly mpanjakana na sekoly tsy miankina hafa hangataka ny ankizy hanao la retraite. Dia ny lafiny anankiray tsara koa moa zany dia ny ankamaroan'ny diocèse dia tsy mitazona na mikirakira vola intsony ny pretra fa ny laika no manao an'izany, manaritra azy any amin'ny banky zany. Efa endrika lehibe zay hoe ny laika manana andraikitra lehibe eo amin'ny fitantanana sy fandraisana andraikitra eo amin'ny fiangonana. Dia reto indray nefa ny désolation na dia eo azy izany dia hita fa mbola misy ny manque de transparence amin'ny fitantanana. Dia voatsindro tamin'izay moa hoe tanina ny olona hitady vola, hiaraka hitady vola fa rehefa azo ilay vola tsy hita hoe inona nanaovana azy. Dia ny resaka anankiray koa amin'ny lafin'ny liturgia amin'ny fizarana kominio, mbola maromaro ny diocèse mbola tsy manome vana an'ireny ministre extraordinaire de la laika tsy omena vana amin'izay, nefa zavatra efa fampiasan'ny fiangonana io indrindra ny any ivelany. Dia voaresaka tao koa ny diocèse sasany tsy manaiky ny vehivavy. Manaraka amin'izay koa tsy mazava ny fampahafantarana ny instance de décision zany hoe hatraiza ny fahefan'ny prêtre dia hatraiza ny laika no afaka manoro-hevitra na manosika handray fanapahan-kevitra. Dia miresaka asa iny moa zany dia nisy ohatra anankiray ty hoe mangoraka olona mampiasa ao amin'ny diocèse kanefa rehefa avy eo mitory indray ilay olona dia ohatra mivaingana tamin'izay hoe misy olona anankiray angatana na salamba isaky ny sabotsy ao amin'ny drimopera dia nefa rehefa tia fara izy mitory fa tsy nampidirina knaps na tsy mahazo semigy izy. Dia ny intention tamin'ilay izy zany hoe hangoraka nampy olona nefa ny hafarany rehefa avy eo lasa mifampitory any amin'ny tribunaly. Dia mahakasika ny fampifanana amin'ny séminaire iny koa dia efa misy ireo lahika no mampianatra any amin'ny séminaire kanefa mbola tsy ao anatin'ny équipe formative zany izy, mbola tsy mandray anjara na mandray amin'ny décision fa mpandrosoana olona anankiray amin'ny laharana mampirehetra dia mbola anatin'ny décision zany ao amin'ny fiangonana zany. Na marina hoe tsy maintsy ny pretra no tompony teny farany ao amin'ny filan-kevitra anankiray kanefa izy tsy afaka hiala amin'ny zavatra narosony olona amin'ny filan-kevitra iny. Dia amin'ilay manque de transparence teo ilaina ny manao compte rendu ara-bola sy régulier zany. Raha vao tsy misy an'iny dia mazava ho azy hoe tsy fantatra hoe aiza ny alian'ny vola. Dia ny olana ray amin'ilay vehivavy tsy afaka miservigny zany ny raison-ny napetraky ny olona manakana an'io dia hoe mba hampisy vocation sacerdotale io fanaovana service à l'hôtel io. Tena tokana ho an'ny lehilahy io, dia raha fa misy vehivavy zany dia mety tsy azo intsony lehilahy dia kanefa ny solution dia tokony hoe ampatsiahivina fa mety ampitsiry vocation hafa ankoatran'ny vocation sacerdotale ny fanaovana servi zany. Dia hoe rehefa vehivavy miservi reny mety ho lasa masera izy na hoe mpikatrika amin'ny fiangonana koa. Dia solution ray farany rehefa misy cas particulier ohatran'ilay vehivavy mpanasa lamba teo zay isaky ny sabotsy dia tsara zany mampafantatra an'izy ireny any amin'ny inspection du travail zany. Dia mba ohatra hoe au courant zany zareo amin'ny cas particulier misy ao amin'ny fiangonana fa tsy ilay olona indray tonga voalohany agny mitory. Dia zay no
Anjomara avy ato groupe fahatelo moa zany a tahatak'izao ny fifampisarana nivoaka tao anisan'ny nanentana ny ampanahana tao ny hoe samy nomena ny fanomezana maneho fanahy izy tsirairay avy mba hahasoa ny be sy ny maro. 1 Corinthiens 12 verset 7. Nanome consolation ny fiekena rehetra tao fa ilaina ny fisokafana satria antso ny fanahy masina sy ny eglizy zany raha ny tenin'Andriamanitra manentana antsika tamin'ity dinidinika masina ity. Notsim-piaina manokana momba ny vehivavy hoe ny vehivavy rehefa anakinana andraikitra dia mahavita zavatra tokoa. Ohatra nomena tao moa hoe fitantanana sekoly dia hita hoe miavaka mihitsy ny vokatry ny any amin'ny sekoly tantan'Andriamasera raha mitaha amin'ny sekoly tantanan'ny pretra na religieuse lehilahy. Dia anisan'ny qualité an'ny vehivavy koa ny mahita ny atsikirin-javatra ka mahatsara ny fifamenony zany eo amin'ny fiarah-miasa. Kanefa koa amin'ny fanomezan-draikitra ny laika amin'ny ankapobeny hoe ny lehilahy sy ny vehivavy rehefa nijerenay ny zava-misy amin'ny diocèse samihafa dia hita fa misy fahasamihafany tokoa. Ohatra hoe hitovizana amin'ny fanomezana andraikitra amin'ny sehatra pastoraly, amin'ny filakevitra pastoraly, katesista ambavolo, filoam-pikambanana samihafa sy ny sisa. Sehatra hanehoana fa endriky ny fandanjalanjana miaraka sy fandraisana fanapahan-kevitra izy ireny. Saingy amin'ny diocèse sasany dia an-taratasy fotsiny ihany ny fifidianana sy fanindrena fa ny pratika tsy omena andraikitra izy ireo. Misy ny diocèse efa hoe mandroso lalindalina amin'izany fanomezana andraikitra ny laika izany na religieuse vehivavy amin'ny fitantanana, ohatra hoe ny filakevitra ekonomika, ekonoma amin'ny toeram-panabeazana, fanaraha-masakaiky ny vie ekonomika ny diocèse. Fa misy koa ny diocèse sasany mametraka ny filakevitra ekonomika io fa tsy miasa io, non fonctionnel. Ny sakana hitanay fa hoe miteraka désolation dia ireto point vitsivitsy reto. Misy tao amin'ny groupinay tao moa nilaza fa hoe ny fanomezana andraikitra amin'ny vehivavy tiany ka miainga tamin'ny contexte européen tsy ampy ny lehilahy any dia hoe andeha hosokafana ao amin'ny vehivavy ny fanomezana andraikitra. Kanefa ny vehivavy dia somary miasa amin'ny sentiment ka tsy manana fijery objectif indraindray. Dia matetika koa tsy mahatambava ka lasa manahirana amin'ny manome andraikitra azy. Ny faharoa ny antony ara-kolontsaina izay tena mbola mafy koa amin'ny diocèse sasasasany. Raha vehivavy no mitarika dia miataka ny lehilahy. Ohatra hoe katesista vehivavy dia tsy mivavaka ny lehilahy. Mpiservy vehivavy dia mialaala ho azy ny tovolahy ao anatin'ny ekipa miservy. Point anankiray manarak'izay ny tahotry mipretra ho very fahefana. Izay satria izy zany tiany izy daholo mitantana ny zavatra rehetra. Dia indrindra moa zany hoe resaka ekonomika zany dia amin'ny diocèse sasany dia mbola sarotra zany ny manome toerana ny laika. Dia matetika koa mikambon'asa no omena ny vehivavy fa tsy fitantanana raha resaka any amin'ny hoe toeram-panabeazana na sehatra ohatran'izany dia ny mahandro sakafo, manao fanadiovana, mikarakara lambany pretra sy ny sisa zany no omena ny religieuse vavy na ny vehivavy avy. Dia misy koa nefa ny lafiny anankiray ny laika izay omena fahefana menana andraikitra dia manainganainga vonjin'akanjo rehefa mahazo andraikitra. Lasa mirehare zany ka manahirana ihany koa izay lafiny anankiray izay. Faharoa manarak'izany dia hoe tsy ampy fahalalana mahakasika ny fiainan'ny eglizy koa ny laika ka izay koa anisan'ny sakana tsy hanomezana azy andraikitra matetika. Ary ny lenta amin'ny fandraisana andraikitra ho an'ny pretra sy ho an'ny laika na ho an'ny religieuse dia tsy mitovy satria hita sapa zany hoe mitondra souci bebe kokoa ny pretra sy ny religieuse eo amin'ny andraikitra kinina aminy fa ny laika satria tsy dia izay loatra ny nanokana ny tena mivatana dia maivamaivana ilay firitsana amin'ilay tena mahatompona andraikitra. Fa misy koa nefa ny laika ny aiko voalaza tety manjary fisavosavona sy fitadiava-tombotsoa ny fandraisana andraika ary indraindray raha mivadika resaka ara-politika mihitsy dia misy danger eo ambadika izay. Eo amin'ny resaka fanajana ny zonim-piasa dia maro ny tsy manaja an'io raha ny hita zany amin'ny diocèse samihafa hoe
ny karama mampiasa mbola ambanin'ny SMIC. Misy koa nefa ny diocèse sasany aty amin'ny ville dia efa hoe enjehan'ny lalàna mihitsy raha tsy manaraka ny karama farany ambany izay apetraka ny fanjakana. Dia ny feno hoe misy fahasamihafana zany eo amin'ny diocèse samihafa. Feno nisy tolo-kevitra heverinay fa antso etso ny fanahy masina dia hoe manohitra ny fanahy masina isika raha tsy mamela ny fanomezam-pahasoavany tsirairay avy kiasy ho an'ny soan'ny eglizy, fa kosa mila ny reto fepetra manaraka reto: omena fiofanana ampy ara-maha olona sy ara-panahy ny laika sy ny religiosy raha tiana omena andraikitra, ary kendrena mba olona intègre, loyal, responsable no omena andraikitra. Mila fandanjalanjana mandrakariva koa nefa ny toerana omena azy ireny. Afaka apetraka mandrakariva ny fanontaniana hoe mety mahasoa ve raha ity no omena toerana ity, omena laika, omena religiosy, sao dia vao maika manimba zavatra. Dia tokony manao tokom-panompoana koa ny laika amin'ny andraikitra raisiny eo amin'ny eglizy, tahaka ny hoe mompera manao tokom-panompoana, ny veka manao tokom-panompoana, tokony omena asaina manao tokom-panompoana koa ny laika. Ary farany dia hoe mila mandalina ny finoantsika isika mba ho tena voto ny toe-tsain'ny vaovao mahafaly, na ny pretra io na ny laika na religiosy, mba hanompa ampitiavana sy ampanetretehana raika-faliana. Saotra tompoko. Izao ny fifampizarana izay nivoaka avy tao amin'ny groupe 4. Dia voalohany sary hita amin'ny ankapobeny. Mbola voafetra ny fitantanana laikany Saint-Panjara eran'ny diocèse eto Madagasikara, fa mbola mijanona ho mpiara-miasa fa tsy mpitantana ny laika, fa mbola pretra sy religiosy no mitantana aminy. Ny laika no mampihodina sy miasa amin'ny resaka vola ary ny andraikitra ihany koa ny fampianarana eny amin'ny sekoly sy ny seminera sasany. Eny amin'ny paroasy dia misy ny fiara-mitantana ny pretra sy ny laika, fa tsy mamoaka vola samirery na manapa-kevitra samirery ny pretra. Ary mitazona anjara toerana lehibe ny vehivavy amin'ny andraikitra amin'ny toerana sasany. Misy moa amin'ny diocèse na ny paroasy sasany dia tsy maintsy vehivavy foana no lany ho filan-kevitra pastoraly fa tsy lehilahy. Amin'ny ara-panahy sy ny fanomezam-pahasoavana, ankoatra ny manao service d'ordre sy ny fikarakarana fety amin'ny toerana sasany, dia misy kosa laika ampiasain'ny eglizy amin'ny fanomezana pahasoavana manokana toy ny mandroaka demonia, indrindra ireo karismatika ohatra. Amin'ny toerana sasany koa dia laika no manampy ny pretra amin'ny fizarana communion, na mandritra ny lamesa io na ny fizarana ny communion ho an'ny marary ho an'ireo izay mendrika izany. Teboka fahatelo ireo lisoka hita kosa. Fahasarotana ara-pomba sy ara-tsosialy toy ny any amin'ny etapana atsimony Madagasikara na tsy mandrefana, ny vehivavy dia tsy mahazo mandray anjara mihitsy amin'ny fitantanana na amin'ny andraikitra amin'ny eglizy, fa tsy maintsy lehilahy ihany fa tsy zakan'ny fiara. Mahazo andraikitra tena miasa amin'ny fony manontolo, saingy misy kosa ireo izay amin'ny taky-taminy hatrany tsy mahazaka tsikera, misehoseho rehefa mahazo fahefana ka lasa tsy mametraka ny pretra. Izy eto Madagasikara dia efa manomboka misokatra amin'ny laika, fa saingy mbola ny veka sy ny pretra ary religiosy hatrany lohany, tsy tompony fanapahan-kevitra amin'ny rehetra. Ary ny fitantanam-bola sy ny fampianarana ihany no tena ahitana taratra ny fandraisan'ny laika anjara bebe kokoa. Izy amin'ny ankapobeny satria tsika tsy mifankafantatra ny toe-java-misy dia saika amin'ny tantara hoe sahala amin'izao ny any aminay, sahala amin'izao no any aminay. Mety miova kely ny fandehan'ny raharaha rehefa tonga any amin'ny tena izy, satria mety tsy tantara tsotra fa hanao relecture, hanao karazana interprétation le zavatra nitranga zany dia mbola hosoritako izay moa amin'ny fiaonana faharoa rehefa avy eo ohatrany amerina kely le zavatra nataoko maly zany mba ho azontsika tsara hoe inona le tena atao any amin'ny diocèse rehefa tafody antsika. Zao zany fotoana kely ahafahantsika mametraka fanontaniana hoe inona ny olona na tamin'ny fanatanterahana an'izay
Ina tsara dia eo mpiara-godin anamafy ny ina moa izy ny fianam-pianarana momba ny conversation spirituelle omaly afahantsika mampiatra an'ilay izy amin'ny fomba azoazo kokoa rehefa tafaverina any amin'ny diocèse. Dia firesana amin'ny fanahy masina zany hatramin'ny omaly hatramin'ny androany dia hitako hoe azo ampiarina amin'ny sehatra maro le ty méthode anankiray ity. Dia ohatra manokana ho anazy zao ohatra hoe ampivory filan-kevitra azoko ampiasaina ao anatin'ny fampivoriana filan-kevitra pastoral ve ity méthode ity. Dia raha ohatra ka maromaro le ladinika hodiniana ao anatin'ilay izy ahoana ny fihezana azy ao anatin'ilay 30 minitra miaraka mivavaka dia le fifampisarotana lalovako no zaraiky satria mety ho zay ihany koa fahasarotana ho an'ny hafa. Ity pratika ity aloha efa pratika fanao ny FET isaky ny mivory fa mihitatra izy zany zao. Fa eo amin'ilay fahasarotana amin'ilay personnalité mihitsy, le fiantsoana ny fanahy masina, le fotoana atokanao amin'izay vavak'izay mihitsy efa manomboka mandalo olana amin'izao fotoana izao le lasa rehefa manginy ianao dia miparitaka. Le fiparitahanao anaty mihitsy zany le silence intérieur mihitsy no hitako hoe difficulté anankiray tsy maintsy anaovana défi raha io zavatra io no atao. Dia zay ngamba hoe aty amiko le izy nitsapako dia mety ho tratran'izay ihany koa ny olona dia hoe ahoana no mety hoe ahafahantsika manampy ny olona amin'izay resaka fifatohana izay satria 30 minutes zany kely zany raha hoe tena mifantoka ny olona anankiray. Eko amin'ny teriteny hitanao le conversation spirituelle dia fomba hifanampiana amin'ny fanatanterana izy ny tiako atao satria matetika fanao izy io fa le méthode ny 30 minutes miantso fanahy masina ny tsy nitovizan'le amin'ny mazatra zany. Matetika zegny izy koa magnano pratique maka tenin'Andriamanitra misy guide spirituel zegny. Misy anankiray amin'ilay olo anatin'ny mpisehatra eo zany manao guide dia miaraka miantso fanahy masina dia mamaky tenin'Andriamanitra ohatrany orientena olo hitsofoka andeha anjara amin'ilay izy ohatrany hoe tena hoe mitsofoka anatin'ilay tantara zany dia tenin'Andriamanitra iny. Fa afaran'iny efa alohany amin'ny voalohany zegny efa fantatra ino le tanjony misy objectif zao tiantsika tongavana ndeha anaovana étude dia mandeha amin'izay le miara-mivavaka le miantso fanahy masina 30 minutes iny iarahana dia misy ny guide mampiditra anao anatin'ny tantara dia avy eo koa vita iny mizara groupe agnatin'ny groupe amin'izay apetraka le hoe fanontaniana efa io mandritra ny mivavaka izy efa fantatra ino le fanontaniana efa mivetsivetsy anatinao azy le guide anao amin'le fiantsoana fanahy masina dia mandeha par groupe amin'izay asiana animation anatin'ny groupe agny ankoatran'le hoe miteny 3 minutes misy silence kely 3 minutes fa misy animation ohatra anaran'ny biby voatena ao anatin'ny baiboly ondry asa akoho dia groupe rey zany amina agnarana bibilava arakaraka ny agnarana personnalisé izy tsiraikaraiky groupe tsiraikaraiky izy ahafahana motivé kokoa amin'ny ambiance anatiny ao. Tsy haiko fa tsy mitokana zany le miantso fanahy masina fa iarahana dia tena hoe mifantoka rehetrarehetra anatiny ao. Atsika manao ny fandanjana miaraka dia fantanapetraka hoe ahoana naovana anazy ohatra be dia be le lahadinika le ordre du jour. Imagineo zany misy folo ny zavatra hodinareo fivoriana anankiray mety ho vitantsika araka ny nanaovantsika anazy raha zay le ordre du jour dia anjaranao zany mametraka an'izay hoe le principe mipetraka zany hoe tsy maintsy miteny daholo dia mipetraka ihany koa hoe manome toerana ny hafa dia nitanjo zany dia hoe inona amin'ireny ny zavatra hitarian'ny fanahy masinareo le point de convergence
le toro fahatelo zany dia nijanonao zany a mametraka an'izay hoe ahoana izy ireo le fotoana nananareo arakaraka izay ifandamianareo sy arakaraka izay isanareo eo tsy tovy mihitsy a roatra ola telopolo anareo mivory dia azonareo atao ihany koa hoe tsy zaraina groupe anankitelo ohatra dia hoe misy synthèse ataonareo ohatra zay na hoe miaraka eo nareo a fa tonga dia atao tour de rôle dia am'izay fotoana zay a tsy manaraka an'ity méthode ty fa le esprit le méthode no arahana zany hoe respectena avao le tour de rôle dia mba hahafantsiraray ny teny zany hoe ianareo zany mahita an'izay cas sy le situation any aminareo a mba hahafanareo mampiatra anazy fa ny tena zava-dehibe zany dia hoe miantso ny fanahy masina le hevitra avoakanao zany a le zava-misy marina dia ianao a miditra amin'ny fiainan'le zavatra partage nataon'le olona teo a mba hahafahanareo a mahita an'izay hoe aiza marina mitareny fanahy masinareo a amin'io zava-misy iainanareo sy amin'izay fanapahacorrection spirituelle ty no hitondranareo le fivoriana mba hahafahany tsiraray samyny teny ahafahanareo manome sehatra ny hafa sy ahafahanareo mijery hoe ina le consolation sy désolation mba ahafahanareo mandray fanapahan-kevitra araka ny tsy fahafahantsika miditra ao anatsika problème be eo tsika Blaise Pascal tena zay mihitsy izy hoe ny olona tombony tany dia le tsy fahafahanao mipetraka mangina miditra ao anatinao azay mahatonga ny olona am'izao raha vao misy fotoana kely dia la muzika mitsentsina sofiny satria mila occupé dia eo zany ilana ezaka fianarana hoe miditra ao anatinao ao anatin'ny fahanginana tsara le amin'ny lection divine tena hoe misy an'izay guide zay surtout raha mbola tsy zatra fa rehefa zatra ianareo tena hoe ianareo mahita tsilo amin'izay fahanginana zay tena hoe fahangina tena ianao satria tsara le misy guide fa samy manana ny fomba iasan'ny fanahy masina amin'ny tsiraray ianareo dia zay mahatsara le hoe mangina satria tsy mitovy ny fomba fiasan'ny fanahy masina amintsika tsiraray avy arakaraka ny zavatra iainantsika dia eo zay lanany hoe miezaka ny tsiraray hoe mipetraka ianao dia ny principe zany mila mahatsapa anao zany fa hoe eo anao amin'ny fotoana io eo présent zany fa tsy hoe manitsidina any zay le tena atao hoe tsy maintsy manina anarina lidy mba tsy le concentration zany ny tena hoe zava-dehibe dia rehefa antsonao ny fanahy masina izy gny any miantso anao ty entre parenthèse ty tiako be lira fidirina teo miantso anao zany fanahy izy teny roa telo tsy dia d'accord za aminazy le famatahotra zahay son tebotebonay zany fanahy masina raha miantso atsika dia mamokotra ny zavatra tsy mety aminazy dia aza matahotra atsika ho anahy ireny iron'olakamy beba matahotra izy so dia levona ny fitiavatena so dia raha valiny zavatra ny anteherana fa aza matahotra zany rehefa miantso ny fanahy masina anao dia velao izy ny hanao izay tiany ataony aminao fa zay le lâcher prise tena hoe manaiky hitareny fanahy masina tahotra aza matahotra hotsolovo fanahy masina aza matahotra hovany fanahy masina dia eo zany no ilana zay hoe asika mivavaka ataotsika resaka foana hoe atsika miantso ny fanahy masina ny fanahy masina miantso atsika dia tsika eo efa tsika antso ny fanahy masina fa tsika miantso anazy izy miantso atsika hoe antsoiza dia izy se laisse appeler dia eo zany lana zay conscience zay hoe izy miantso anao amin'ny fotoana io dia anao zao matotonga eo efa izy miantso anao teo dia anao am'izay manaiky ho tariny amin'izay hitarihany anao zavatra itsiny aminareo heninareo ary anatin'ny fahangina no naovana zay zavatra zay dia zay mahatsara le mangina fa tsy hoe guidena miaraka amin'ny voaloha izy tena hoe sarotra fa rehefa miezaka manao zay nareo ary ianarina igny izy azay lana le méditation isan'andro tena hoe bezahanareo chronométre mihitsy hoe atomoy amin'ny 5 minutes ohatra voalohany hoe tena concentré anao tony 5 minutes 10 minutes 15 minutes dia mitombotra ohatran'izay fa effectivement maha-olombelantsika manomboka anao dia le asanao no makaizy ny asa iny dia principe moa zany zay le hoe distraction dia le distraction rehetra eto ambava raha olona mivavaony ny olona iny raha asa mivavaony ny asany mba hiverenanao amin'izay antso fiantson'Andriamanitra anao
amin'izay izy miantso anao fa isika miantso anazy soi-disant fa izy miantso antsika voalohany izy no mandray initiative amintsika c'est lui qui prend l'initiative donc manaiky ho tariny amin'izay tareny atsika zay le lâcher prise manaiky ho tariny zany fa tsy atsika mitariky anazy manao ohatra zany resaka charismatique misy charismatique fa misy fotoana effectivement isika no te handidy ny fanahy masina misy fotoana zany nanatrika worship and praise le charismatique mivavaka prière de louange dia mivavaka eo zany miantso ny fanahy masina dia ho an'zareo zany rehefa misy mikarapoka amin'ny tany dia reo miasa fanahy masina hidinao satsidina hitanao izy ohatra hoe ianao zany mibaiko le fanahy masina amin'izay tianao hitanao fa c'est le monde à l'envers dia eo zany mila conscient zay tsika hoe isika mitarimy fa tsy atsika mitarika anazy dia lehibe le endrika vavaka ohatran'izany ke rentsika andriamanitra anao le ritsika nefa atsika no manaiky hiditra amin'izay tarenantsika dia eo zany mila an'izay hoe lâcher prise manaiky on accepte de s'ennuyer avec Dieu avec l'Esprit Saint dia mila fianarana zay zavatra zay satria matetika atsika le zavatra metimety amintsika azontsika ambiance zay no tiatsika raha vao zay dia tsy mety dia eo zany anale fianarana hoe on accepte d'être manaiky mitariny fanahy masina na dia tsy mifanaraka amin'ny misy déviance ndraindray any anatiny le izy fa tsy le hoe charismatique amin'ny ankapobeny akory satria misy fotoana eritreretrinao hoe amin'izao fanahy masina tokony tonga fa tsy tonga izy any amin'ny fotoana tsy heveranao ninina mihitsy manilo anao izy hoe zao tokony ataonao dia mipetraka ihany zay revitra zay hoe tsy terenao amin'izay tia raha tongavana izy fa rehefa tonga izy miteny aminao hoe zao no ataonao na manao an'izao ianao fa be da be matsy ny helatra ao anatin'ny charismatique tena be da be samy hafa mihitsy tsy misy an'izay tsy maintsy hoe toerana zay sasany zay vao mety misy ny sasany anefa na ny Italie io na ty Madagasikara ndray zany izy misala am'izay zay ataka parenthèse fotsiny fa ho za hoe normal be izy raha nampiasainy FEP satria spiritualité ignatienne ty zavatra ty ary ny FEP dia nivoaka avy ao amin'ny Masina Ignace avy ao amin'ny compagnie de Jésus dia ny méthode dia misy maro be ary ny document avy any Vatican dia miteny mihitsy hoe adapté araky ny zava-misy les conversations spirituelles fa io aloha izy ny tena hita fa fomba anankiray tena mahomsy tsara fa ataovy mifanaraka amin'ny zava-misy any amin'ny toerana misy anareo le fampiarana anazy dia mijanona amin'izay teny toerana rodin zay hoe tazomina foana le principe satria zay tany Addis Abeba raha nanao an'io conversation spirituelle dia le nitemeninao mihitsy nataonay tany miara mivory eo aloha dia misy guide dia manginy dia tariny indray dia manginy dia avy eo ianao mandeha manao fandiniana manokana dia makany amin'ny groupe amin'izay aveo ny fanao ny tany Roma zay tsy zay fa neny zareo tonga dia zaraina mialoha ny zavatra hodinihana ny omaly na aby ny efatra mialohany iny dia samy mandinikana dia tonga amin'ny fotoana dia mikatroka eo ka tsy aza mifantoka loatra amin'le hoe le méthode samy hafa fa io zany le disposition tsika ao anatin'ny fony tena zava-dehibe indrindra hoe le fahavononan'ny olona zay ngamba no anapiko kely ny teny manamafy azy no atsy hoe mitsika mialohan'ny idirana ny groupe zany tena zava-dehibe mba ampaprécise tsara zay tenenina ny groupe fa le 30 minutes zany le minimum fa eo anelanelany adiny ray izy ka hatramin'ny tsasakadiny efa maka samy rery azo le toerana tsara fanontaniana rehefa équipe moa teo hoe voafehy ilay méthode andeha ho any amin'ny diocèse dia inona ny difficulté mbola tsapa atao anatin'izay exercice anankiroa nataontsika izay dia eo anahy manokana zany mahita ny fiainana atao anatin'ny groupe tena marina tokoa fa zavatra rehefa tsy mahazatra le izy ary zavatra tsy tonga vetivety io fa tena mila an'izay hoe exercice madalana sy kelikely sy ny sisa zay fa ny difficulté tsapako zany tao anatin'ny groupe rehefa miara-miaina amin'ny groupe eo dia voalohany aloha zany le hoe attitude spirituelle entina miaina le fotoana le conversation spirituelle zay tsapa hoe mbola
somary sarotsarotra kely le miditra tao anatin'izay satria mantsiny raha nanentana teto zao monseigneur Pascal maly dia hoe anatin'ny vavaka tanteraka ny zavatra ataontsika zany fianona ny fanahy masina zany dia tena ao anatin'izay tokoa hoe misy aim-panahy manentana antsika ahafahantsika miditra amin'ilay hoe fandanjananjana miaraka amin'ny fanahy masina dia zay zany nitsapako hoe petraka le question na tamin'ny exercice omaly na tamin'ny exercice androany dia ohatran'ny misy indraindray misy fahamekana amaly amin'iny question iny fa le mametraka le attitude spirituelle ao anaty zany le hoe bien posé anao disposé hiaina anao an'le écoute active na dia amin'ny zavatra fampizarana amin'ny groupe ao zay zany mbola mila familahana kely zay zavatra anankiray zay dia le finoana fanahy masina koa amin'izay hoe maha hoe zavatra entina mbavaka anazy zay dia fa omaly moa zany tsy mena soratra masina mazavitsika fa tao anatin'le texte iny aza misy tenin'Andriamanitra maro tao anatiny tao fa mbola teo moa andrana voalohany iny dia ohatrany hoe pressé andeha amaly le fanontaniana sasisa dia hoe tsy mipetraka izay androantsika nomena teny soratra masina manokana mihitsy hoe mivakina manokana dia fa tsapa zany hoe misy fidirana tsikelikely tamin'izay zay zavatra izay dia mifaly koa amin'le facilitation zay hoe ny facilitateur zany moa nanao expérience voalohany androany dia eo amin'le fikadrenany le objectif an'le izy eo zany mila attention amin'le facilitateur hoe inona le zavatra lalina izorantsika ty efa mena ny point hoe ty numéro 77 ty ny ijerevantsika ny izy dia mbola misy zavatra zany eo zany le facilitateur tokony manao attention tsara hoe aiza ny zavatra andrasana amin'ny partage ny tsirairay mifantoka amin'ity zavatra ty fa tsy mbola lasa éparpillé amin'ny zavatra maro samihafa dia ho amin'ny facilitateur zay mbola mamila mamitazona tsara hoe aiza ny objectif atsika inona nandrasana amintsika eto amin'ity dia manaraka n'ilay processus ny discernement ny tsirairay zay zany ny fahasarotana kely mbola tsapako za personnellement mialatsika fa lehibe tena fa zay eo anatin'le spiritualité ignasienne dia any anaty koa ny aina désolation kely aty eo anatin'ny groupe tao satria tsapako hoe misy zavatra tsy tonga fa za micomprendre hoe zavatra mbola voafianarana ty fa za miaina anazy manokana dia mahatsapa désolation any anaty koa ny hoe zany ry fanahy masina atolotra anao zany rehetrarehetra zany fa zay tokoa zay miandalana miaraka aminao dia misy afatsaka dia efa niezaka zaho dans le bain fa hitako ny fetrako raha mandray anjara dia efa manomboka eo zaza fa raha hitaraka groupe hitako mbola j'aurais du mal à le gérer ka azo atao ve rehefa matrapa-taigna fa hoe tsy mahazaka tegna dia magnano reko fa mety amaly nareo heny fa manomboka amin'ny fotoana karakoa na moviana no fa magnorina ny ekipa any dia mangataka intervention avy aminareo hoe ampio fa mbola sarotra be ny raha ny fahalalako amin'izao dia fa hitena hoe hitarika ekipa satria misy manam-pahaizana ihany any misy docteur any misy zao any mety misy mopère melon'olo any mety misy mopère zao ny anazy zany zavatra anankiroa ny tiako anontaniana voalohany indrindra aloha zany anisan'ny tsapako hoe ohatrany mbola tsy mendrika hitarika groupe zany mihitsy raha ny hoe nanao formation zany za dia androany zany andro faharoa amin'ity resaka conversation spirituelle ty dia tsapako hoe ohatrany mbola maivamaivana zany ny fahaizako fahalalako an'le izy dia ny mampiasa ny lohako zany tiako anampinare dia hoe ahoana ny afantarana hoe avy amin'ny fanahy masina zany hoe le olona zany efa niditra anatin'le hoe 30 minutes tena mifantoko izy namoaka hevitra izy ahoana ny afantarana hoe avy amin'ny fanahy masina zany hevitra zany na hoe tsy avy amin'ny fanahy masina zany hoe mila fahaizana koa mihitsy io zany le miresaka amin'ny fanahy masina zany fa za zany mbola tsy mahay ahoana ny ahaizana an'le izy mandritra ny firy andro dia igny zany mba tiako omena reny clé ahaizana miresaka amin'ilay fanahy masina ary mandritra ny hafiriana dia tafavoaka mahay miresaka aminy
eny tsara hoe tena zany any dia tokony misy le loahevitra foto-kevitra zany zaraina ohatrany antsika manko zany le TF izy zany zaraina dinina dia namena retsy kelikely le izy zany satria tsy voavakinay manontolo manko le zavatra dia rehefa tonga any zany any manko ohatraohatra amin'ny diocèse Moramango zao dia eo amin'ny 3 andro eo matetika ny fivorian'le conseil pastoral mandinika zavatra ohatrohatran'izay zany dia tokony alefa zany le izy zay zany tiako anontaniana hoe zany hoe nareo moa zany satria zavatra mitombo zany ny ataontsika nareo ve ty amin'ny national zany zany hoe zahay zany mitondra hoe ty zavatra adimiantsika rehefa tonga any zany igny zavatra igny amin'izay zany tokony alefa any amin'ny zareo aloha zany alefa mialoha zany raha tiana andeha le zavatra mba tsotratra n'izao mahazo anay zao alefa mialoha zany le izy dia dinian-jareo any dia zareo any koa ve mandinika miaraka amin'ny fanahy masina io amin'le zavatra sa manakory inona zany hevitra omena zareo hoe omena fotsiny ve le izy hoe ity dinianareo sa miantso olona zany alohan'ny mpitarika any amin'ny zareo any omena torohevitra saotra nambe fitenena amin'le olana ho antsika mantsy a le kultura mihitsy zany ny kolotsaina dia tsika matahotra fangina satria ho an'ny malagasy zany ny fanginana dia midika hoe fahafatesana dia zay no mahatonga le hoe rehefa misy tsika zao rehefa ohatra hoe misy lamesa misy zavatra mangina dia le mpitendry misy dia manao fond musical ao ambadika ao satria le antatra tsy mety amintsika malagasy zany le mangina dia eo zany ny antony manokana hoe zay le mahatsara le hoe manao exercice sika mba hoe hiditra amin'le fanginana lalina satria rehefa miteny Andriamanitra dia mangina ny vahoaka madinika ny vahoaka zany mangina zay zany ny voalaza baiboly dia io mihitsy no tena zava-dehibe ka raha ohatsika zany miditra amin'le fanginana zay dia dikany hoe mihaino an'Andriamanitra mandray ny fanahy masina mba hahafahantsika mitondra ny asa-panavotana miaraka amin'ny Jesoa dia amin'ny fampianaram-pinoana momba ny indulgence satria raha vao mahavita 30 minitra sy méditation dia mahazo indulgence manontolo fa tsy apahana fa tsy partiel fa tena plenaire mihitsy zay fa manaraka le fepetra rehetra dia dika zany zany le hoe raha ohatra zany tsika zao manao an'izany exercice zany hoe miditra lalina amin'le méditation 30 minutes dia efa zava-dehibe zay ho amin'ny lafiny firosoana amin'ny fahazahoana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra famelana ny sazivotantsika dia fampianarana ny olona koa zay mba hidirana lalandala kokoa amin'ny lalam-pamonjena dia zay no zava-dehibe amin'le ataontsika hoe fanaovana exercice amin'le méditation io zany arakarak'ilay hoe manao fanazara tena tsara moa zany fahazarana tsara fa tsy fahazarana dia reto ny rafitra mivavaka mamaky tean'Andriamanitra manao fifampisarana dia misy hoe famakina ny liste ny mpamotsy fivoriana dia rehefa aveo dia hoe lazaina ny lahadinika lazaina ny fivoriana farany zay vao miditra ny amin'ilay ataontsika hoe tena vototin'le raharaha dia tiako atokafana zany hoe le fomba hanaovana adaptation amin'ity méthode de conversation spirituelle ity mba hafahana miditra lalindala kokoa amin'ireny méthode ireny mba hampahomby samy manana contact zany dia raha mizahatra tianareo alalinina aza misalasala manontany samy manana an'izay dao dia asia avaratra atsinanana avoany olazarainao le contact zay dia raha mizahatra tianareo zany aza matahotra ya faharoa misy an'iny plateforme vonatsangana iny WhatsApp dia derentsika samy manana traikefa amin'ny spécialité na traikefa dia azo atao ihany koa mizara an'izay fanontaniana zay groupe eo hoe mba mizahatra ohatran'izao ilana fanampiana donc atsika rehetra samy afaka mifanampy dia afaka ihany koa zay ekipa teo mizahatra tena re tianareo hoe idinan'ny fotony vonona amin'izany fa le fotoana fotsiny no alamina dia nareo any no mahita hoe ovina ny tokony anaovana an'izay arakaraka ny zava-misy any amin'ny fandraiky amin'izay any le fantana faharoa voalohany hoe misy lolohevitra mbola zanazaveo hoe misy lohevitra folo any menareo rehefa aveo dia reny no ezahanareo avoaka zany valiana amin'ny alalany fanaovana an'ity conversion spirituelle aty
Le fantanao voalohany hoe izy tsisy formule hoe A plus B égale zao tsisy formule am'zany tsisy formule zany samy vita batemy atsika samy manana zay fitiavana ao anatsika zay le fanahy masina raha tsora zany de fitiavana izy dia le fantanao hoe ahoana fatarina fa vokatry ny fanahy masina marina ty zavatra ty jereo Galata 5:22-26 ny vokatra n'izany no afantaranao tena désolation zany mivoaka eo i fanahy masina io mitahaka anao foana any amin'izay fahasambarana zay ka na ina zany mety hoe désolation fijaliana tsy mijanona fa mandroso foana fa hitahaka anao any amin'ny fahasambarana sy hafaliana sy fiadanam-po any zany le izy dia aza kasarotina hoe ohatrany ahoana dia afaka firy andro mahafeny ty tsisy mahafeny hoe 100% zany ake fa miezaka dia zay fidirana anaty zay zay za iaraka anao ty zavatra ty aminareo raha mpiara-andihy zany hoe tsika atao anatiny mihitsy no miezaka miara-dia mifampiaino mifanampy mifanotrona fa tsy hoe mpanantanteraka asa sur terrain fotsiny tsika azonareo dikan'izay zavatra zay dia raha ohatra misy ilana dia tokony mifanampy zay manana hoe za manana zavatra olazay na anapilany hafa amin'ity dia misy an'iny groupe iny dia mba mampiditra ao inona zavatra atao afaka mangataka conseil eo inge hoe sy maksahirankira raha zareo fa inona ny azonareo atao anapilana dia alefany amin'ny WhatsApp sy ny ana ohatran'izay le fantany farany teo manamafy le fantany Carola hoe lefa sodana mipetraka iny zany ino adaptenareo amin'ny esprit ny conversion spirituelle hoe tsy maintsy mandray anjara mizara ny tsiraray dia maka fotoana ihany koa hoe ina le impact le fizarana amoanao dia zay mizarainao dia zay zavatra rehetra zay no avondrona hitarika atsika amin'izay fanapahan-kevitra raisina zay le case adaptation arakaraka le soldany efa mipetraka dia ampiatrao foana le hoe alohan'ny idirana hoe ina le fivoriana farany tomboka mivavaka mazava ho azy ivavaka io en lien amin'ny fandray amin'le lahadinika dia fidiana ten'Andriamanitra zay mifanaraka fa ho ana manokana hafa mihitsy ny hoe za mandinika reranyity mialoha fa tsy ao anatin'le 30 minutes zay ny hoe vakiny ka ny zavatra nataontsika moa araka mivolaza omaly dia hoe miainga an'le document débat ino document final ty dia io zany no tena tsara tokoa ny anamafisana an'ity mba tsy hanano sarotra ny groupe tsirairay amin'ny fanatanterana azy ny réalisation an'isy any amin'ny diocèse tsirairay avy any dia eto zao zany anisan'ny manosokevitra ihany hoe raha mbola misy fotoana hoe elaela vao anaovana ny fanatanterana an'izy mety misy fotoana misy fivoriam-pirehetra diocèse sasatsasany dia tsara ihany ny andefasana ny diam-pirehetra na hoe misy olona tsy mahay mamaky teny aza manatanteraka le izy ao anatin'le fanatanterana le izy dia ava ihany rehetra any amin'ny district any mamaky an'ity dia mba manazava izy dia rehefa mba tonga amin'ny fotoana dia mba moramora kokoa ny anatanterana le izy mba tsy hitovy an'le ohatranakely sy angatana précision kely satria indraindray alaim-panahy zany rehefa tsy voateny tao anatin'ny premier tour le zavatra anankiray dia ao anatin'ny deuxième tour no hampiditra azy nefa araka ny tombozotra eto dia hoe tokony hoe ahoana ny fahatsapahanao any zavatra lazaina teo dia manaraka indray any fihezan'ny olona ihany koa satria nagata dialogue lefa tonga amin'ny deuxième tour hoe misy olona anankiray miteny dia am'izay tonga dia misy indray mahatsapa hoe ny diocèse ny akoatra zao dia lasa tapaka miteny ilay olona dia précision naka ndraiky mahakasika le fotoana le 30 minutes le zavahay amin'ny mahakasika le zatra magnimo mipetako lava zegny dia sasany hoe miteny hoe mbola fo iny fa tonga nampiana adiny ray sy sasany satria moa anao teo amin'ny groupe hoe teo groupe zany le manginy agnatin'ny 30 minutes fa raha ny aminay zany mety teny tsara hoe fa ino nakotsy fa tsisy miteny mihitsy dia ino zay dia zavatra ny atao amin'iny le manginy iny mandiny fiavaky teny sa mivavaka sa manao sakle anao tsy fanontaniana zany fa sady fanamariana kely no fanampiana kely aseo discipline raha mety hanampy azy
Marokevitra ihany izy na dia efa nanazava avakeo dia ampiana ihany izy osa dia manampy azy kokoa. Raha tena vakiana zany le natao mampianareo omaly aloha izy tokony misy mampatahotra ao anatin'le izy hoe reto le zavatra atao fa mety mbola tsy tena voalala tsara fotsiny am'le zao le atao rehefa manao conversation spirituelle dia misy tigana rehetrarehetra valo angamba izy le teny omaly fa tena tena ndraiky kosa hoe normal be le tebotebo natahotra sady ampifandraisitra koa am'le iran-tenenina perolodin hoe tsy mety hafahafa ohatry hoe fiverena kira mihitsy matsy rehefa hoe tebotebonay fotsiny le zany fa tongava le fanahinao dia tonga dia arodany azy tokony irodana rehetra itenenana zany hoe rehefa tena mifantoka sika tsy metehitra am'le ro-tena fa metehitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra le fanamasina dia mahavita an'io foana dia ohatrany baiboly moa mitovezana foana nandro jeremia aminazy ao le hoe andeha irana dia hoe tsy vitako zany dia ozy Andriamanitra aza manao hoe zaza fa mandehana fotsiny loha ka ny tiako tenena zany hoe rehefa tena mizotra ianao tokony tsarana fahasarotana fa mamaky tsara fotsiny an'le directive sainareo hoe inona zany le zavatra fa mazava be any teny fampidirana papa François dia efa manazava hoe zao ty zavatra ty donc normal be le tahotra sy telitely dia rehefa voavakinareo ho hitanareo fa misavatsikelikely zay tahotra zay dia ny facilitateur mazava ho azy alohan'ny hanomboana mila maîtriser anareo hoe inona zany le cadre n'io zavatra io dia misy fotoana tena hoe hors sujet le olona dia nareo sy tonga amin'ny teny hoe bon tsy zay ny zavatra resantsika eto fa faharoa ina marina ny tena atao eo zany tena hoe fanomezana toerana ny hafa tsy anao tsony zany miresaka eo fa ny hafa hoe inona ny zavatra akony le partage ataon'ny olona hafa ao aminao tsy fanaovana rattrapage eo mbola tsy voateniko le zavatra teo dia eto nararoatra satria mahazo micro tsisy hoe manaroatra mahazo micro eo fa tena hoe inona nampaninina anao le fizarana nataon'ny olona teo zay le hoe miditra amin'ny fiainany hafa mipetraka amin'ny toerana zany dia tokony izy zany raha zavatra mampalahelo zany zavatra teneny teo tena hoe mahatsapa an'izay alahelo zay ianao satria miditra amin'ny fiainana raha hafaliana dia mahazo zay hafaliana zay koa anao mipetraka amin'ny toerana zay le fianarana zay moa le teneny mpiara-manitra ty raha ty zatra io tsika amin'ny voalohany tena sahirana misy ka tena sy tafipetraka 30 minutes zany ohatra misy tsilo io seza io fa ianarana zany izy dia ny zavatra atao mazava ho azy ohatra mikaraza lection divine zany izy miaino ny ten'Andriamanitra dia hoe inona ny zavatra iantson'Andriamanitra anao amin'io teny io amin'io fotoana zay ivavahanao io fa hitanareo fa kely zany 30 minutes zany raha tena fazatra ianareo dia tsy mila manao chapelet na zavatra hafa fa tena hoe manaiky tareny fanahy masina le manao chapelet mbola ianao zany tena hoe occupenao foana fa ianao hoe masina non io zany tena hoe lâcher prise tena hoe ianao zany eo fotsiny manaiky tariny fa tsy ianao mbola mitarika hoe arabe aromation spirituelle fa tsy rigide be hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao fa zay zany nepetraka hoe ronono aloha hoanina zay vao mihinana mangazo fa le manao telopolo minitra tonga dia 5 be lava loatra zany ho ansasany fa mila jerentsika hoe zakany olona ray le sady zakany zarazaraiko ny hevitra dinitsika aloha ty amin'ny fotoana ty miaino fanahy masina kely tsika dia guidena indray izy dia miaino indray tsika tamin'ny maraina ny teny tamin'ny 10 minitra farany hoe fotoana fanoratana amin'izay zao zany hoe supposé zany hoe nandritra le 20 minitra voalohany tokony tsisy nanoratra fa namaky dia mivavaka mahina dia misy fotoana amin'izay anoratana zay le tokony tazomina zany ao anatin'ny taratara kely rehefa vao miainga biavy kely mialatsy misy fanontaniana somary pratika ny amin'ny rahalahy tsy lany le tanidina opéramanitra fandraisana teo koa le hoe adaptation les conversations spirituelles moa zany c'est charismatique c'est inassienne fa ao amin'ny rehefa mamaky le document tsika ny fomba ilazany azy zao dia le hoe discernement ecclésial marotsika mariana satria anampy be satria méthodologie le izy numéro 81 jusqu'à 86 la disson dia ny numéro 84 tena milaza atsipirian'ilay étape mihitsy zay tsy mifanalavitra teo fa ny mixage atao zany
mba hisin'le fifatohana dia ilaina foana aloha le partie introductive rabaolo présentera misy membre vaovao eo ary marian'ilay étape io mihitsy ny petit a ohatrany anaovana an'izay hoe bien présenter l'objectif de la réunion dia zay ny olona vo afaka hifantoka tena hoe hifantoka ao anatiny zany hoe iny zany a koatra le fanginana aloha zany dia tsy maintsy misy partie préparative le fanginana satria raha misy olona vaovao fotsiny ary eo ohatra dia le olona tsy mifantoka fa izany dia zavatra ohatran'izay zany misy zavatra le mixage zany a mamafy an'izay an'izay le hoe tena tsy maintsy atao mihitsy nilay pratique an'le izy ve ny tiako tenenina sa hoe ny importance an'le izy fa fahitako an'lay endriky le fibebahana vokatry ty asy ty mihitsy a sy ampleur an'le zavatra miandry antsika zay zany no souci mipetraka le izy amin'le réalité amin'izao a tena hoe zavatra ilaitsika méthode anankiray tena hoe sady hamafahatsika ny lay toetra amin'izao fotoana zao tsy manana matahotra fanginana le izy anankiray sady exercice an'izay a no exercice mafy ihany koa satria izay mihitsy no tokony ho antom-pisiny hoe lasa tena mbola sarotra ihany koa nefa ny tena ampianarana azy ny olona dia nefany a ny olana dia zavatra ho ampiaritsika amin'ilay collecte de données hoe no azo ilazana azy a afahantsika manangona amin'ilay mise en œuvre information mahakasika an'ilay mise en œuvre ny synodalité le izy zany hoe ohatrany lasa misy pression be dia be zany ao anatiko pression temporelle anankiray a dia ny personnalité an'ny olona ohatrehana anankiray ohatrany efa hitako sady ny zavatra miangy anay au niveau diocèse a dia zay lasa dia nefa ny importance an'le izy koa presy ana hoe tena zavatra ilaina maiky ty zavatra ty ary ilaina maharitra ihany koa raha mamaky kely fotsiny mbola vo introduction fotsiny no vovakitry teo momba le document dia hoe lasa magistère ordinaire mihitsy le izy zany hoe misy importance be le zavatra dia fanamariana sady tsy fantatry zay hipetrahan'izany fa tena manao maritazy atsika mahasika ny ireo fiangonana raha vavy volaza moa fa amin'ny équipe ny synode tokony anatin'ny izy ireo dia ny amin'ny fotoana manakory zany tena ampidirana azy ireo rehefa viana avy aty zany zay a dia andeha ampiofana ny équipe ny synode momba ty méthode ty dia zareo ve tokony miara-miofanao momba nyty dia ohatran'izay hoe amin'ny fotoana manakory zany tena ilanany zareo amin'ity processus ty fa igny hoe voalaza hoe ny ireo fiangonana raha vavy tokony misy ao anatin'ny équipe ny synode dia inona ny tena andraiky zareo sy fotoana observateur sahala amin'ny atao any amin'ny concile na miantso fiangonana hafa mijery le izy dia tsy haiko moa hoe misy zavatra apetrany ve rehefa aveo mba manao remarque izy na zavatra sahala amin'izay fa anjarantsika koa nefa ny mijery hoe izy no alaintsika atao observateur fa sao dia olona adversaire dia anakiroa tanany fivoriana mila discernement foana zany le zavatra ataontsika eo ka raha iny ianao apiditra pentécotiste dia tonga dia mampiteny tsara zany fetsona fanay masina dia ikarotana hatramin'ny voalohany tsika hoe tsy maintsy mitabatabitsika avay vo mahazo fanay masina fa zay zany le izy observateur izy a le zany amin'ny lafiny anankiray ohatrany hoe fanomezan-danja ny zareo amin'ny lafiny anankiray hoe tsika misokatra aminy izy fa izy ny mety manentsika miala tsiny a sady mifona eto alohan'ny fitenena rehefa nahay amin'ny partage tsika menakany hoe tsy olona responsable daholo responsable daholo tsika dia ataoko fa hoe samy asa mifanahy masina ny voary zavatra rehetrarehetra sy ahaitsika rehetrarehetra zany fa makasa kely no fantanimo opératerie amin'ny sisiny tery hoe tsy laniko le 30 minutes dia ataoko fa hoe tena fibebahana takina amintsika izay mitoro vaovao mahafatra satria izay ampianaran'i Jesosy Kristy antsika Jesosy isaky ny hanao zavatra dia lasa mitokana any amin'ny fahanginana dia raha ohatra tsika hoe tsy manana an'izay vie intérieur izay amin'ny fomba hitorintsika vaovao mahafatra zavatra tena important zany hoe
vie intérieure, place-ny silence, place-ny fidirana ao anaty. Tsy hoe masera dia miteny an'izany fa tena ilayntsika izany amin'ny mampitarika antsika sy amin'ny mampitoro ny vaovao mahafaly antsika. Tsika ataoko fa olona nandalo séminaire daholo dia nandalo toeram-piofanana nanana fotoam-bavaka tsika tany. Rehefa niainany reny tsika inona ny vokatry reny, ny entraînement tsika nandritra n'ireny temps de formation reny hoe mena fotoana ivavana samirery, méditation, tsy haiko ny nombre moa fa an'io arakaraky ny fiainana io na any amin'ny séminaire na any amin'ny congrégation arakaraky ny constitution sy ny tany, fa hoe tsy maintsy nisy zany zavatra zany tamin'ny fiainantsika fa satria ny asakin'Andriamanitra amintsika dia tena hoe mampita ny aim-panahy avy amin'ny Kristy mihitsy fa tsy hoe fitantanana tsy hoe be ny tanàntsika na inontsika dia resaka fitantanana sy fandrindrana no asantsika io fa tena hoe mampikely ananjy ao anatin'ny partagentsika fa nefa nosako hoe tena asa mifanahy masina ny voahan'izany rehetrarehetra zany mba ahafahantsika hoe inona zany mitafy conversion personnelle ecclésiale amin'ny fiainantsika ato anatin'ny fitantanana ny fiangonana. Ny asa aloha koa ndraiky tsy any amin'ny hoe hanao ty inona conversation spirituelle ty io moa rehefa atao dia vita ihany. Fa ny asa alohako dia hoe i efa misy zavatra voatrandraka be any hiasana any sa ity inona TFT enikevitra finale ty any no mbola zahay koa hitrandraka anazy sa efa misy zavatra voatrandraka any hoentina miasa any amin'ny diocèse. Za koa mahimeno hoe misy ty question tsy haiko inona tsy haiko atraiza le ty question fa sao dia hoe mbola izahay koa zany no hitrandraka anazy amin'ny alalan'ity TFT dia ohatrany mbola misy devoir maro be zany miandry any. Zay zany miasa alohako eo. Dia ny asa aloha satria amoaka an'ilay tahirin-kevitra any amin'ny diocèse ino masina raha ty fa tsy haiko manakory mbola amoaka an'izay ka io ve dia ao amin'ny ekipan'ny diocèse ao dia tsy araka nambarany maly tsy maintsy mbola andalo amin'ny eveka io karazany. Izay zany miasa aloha eritreretiko hoe mampiasa aloha anahy fa tsy hoe ahoana ny anao tanterahana ity zavatra efa nambara ity mety efa moramora na anaovana anazy saingy aiza ny anomboana anazy ino no asa aloha mety le 30 minutes antera boka anisany mba mampiakatra zay agny amin'ny diocèse any hitantsika le transmetteur zany par groupe fa tsy hoe personnel zany izy fa groupe n'olona maromaro zany dia miaraka mandigny fa raha ny ampianarina zany hitazona olona agnatin'ny 30 minutes sy niteny zany tena sarotro zany dia ezana tonga le hoe 30 minutes somary lava hoe raha olona groupe maromaro hoe 10 personne dia samy mangigny tsy fampiteny dia iny ary le olona 10 hoe tsy hoe voateny monpère na pasefa na hita zay tsy sarotra mangigny koa dia iny zay natonga za hoe 30 minutes zay sarotro amin'ny groupe d'olona maromaro mangigny tsy dia mangina dia mandinika kely dia mitonga zay ny resaka manaraka amin'ny tariana le méditation guidée zany io dia zay ny tokony atao aloha rehefa hita fa tsy kelikely mandroso dia ho hita ihany fa hoe tafavoaka le 30 minitra fa tsy ao anatin'ny enim-bolana na herintaona no afitanan'izay. Zay ny fiheverako aloha aloha manaja ny fitombon'olombelona araka ny toetrany ihany na ara-panahy io na ara-batana fa tsy tonga dia mitsambikina ka hoe ho any tafitrano avy hatrany fa mitokonana aloha ny aniana zay conversion ecclésiale zay ny tena tanjona tiana apetraka ary le synode dia nanontany tena momba ny hoe manahoana marina moa isika eglizy ty ka miverina amin'ny hoe manahoana ny fomba fiaina, manahoana ny fomba fiasa, manahoana ny rafitra ary manahoana atao hoe etsika fankalazana. Fa zay zavatra anankiefatra zay no mandrafitra ny atao hoe fomba fiasa sy fomba fiaina. Ny fomba fiasa sy fomba fiaina dia avy eo rafitra structure zany dia hoe
filan-kevitra pastoral, filan-kevitry ny pretra, consulteur, collège de consulteur, zavatra ohatran'izay. Ary ny anankiray dia hoe fankalazana, telo le izy fa tsy efatra azafady. Hetsika fankalazana. Ny atao hoe hetsika fankalazana dia ohatra hoe fivorim-be synode eo anivon'ny diocèse, synode eo anivon'ny firenena na archidiocèse, synode manerana an'izao tontolo zao, synode levêque maneran-tany. Dia raha tsy ampy zany ireo zavatra anaky telo ireo dia somary mandringa ilay fiainan'ny eglizy. Dia ireo ilay atao hoe andro telo hipetrahan'ny eglizy miaradia. Dia miresaka foana antsika hoe mba ho eglizy mibebaka bebe kokoa ahafahany mitory vaovao mafaly amin'ny fomba tsaratsara kokoa. Dia izay le fototra fiangonana le base. Tsy hoe fiangonana amin'ny samizy arak'izay itiavany azy fa fiangonana ao amin'ny Jesosy Kristy, lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ohatsy anao toriteny afanjara mopera zany. Ataoko teo omaly any le izy tamin'ilay mijeriny hoe inona ny andrasana amin'ny diocèse. Fa mba ho tena mazava amintsika amin'izay hoe inona no atao rehefa mandeha mody tsika. Rehefa tonga any amin'ny diocèse nareo zavatra voalohany atao ahatsangano ny ekipan'ny diocèse, ekipan'ny synode. Tsy maintsy ho resahana amin'ny évêque izay. Ary angaviana ngamba ny opérasi koa anoratra taratasy hoe miangavy anareo anangana ny ekipan'ny synode ao amin'ny diocèse. Fa tsy vitan'ny olona anankiray fanatanterahana ny azy ity. Izy avy ny tokony andrafitra an'io ekipa io misy pretra ao farafaratsiny anankiroa. Religiosy lahy sy vavy farafaratsiny ray sy ray. Laika lahy sy vavy ray sy ray. Enina zay dia tokony hisy tanora koa mety ho voray ao anatin'io laika lahy sy laika vavy eo. Tompon'andraikitra eo anivon'ny diocèse, zany hoe olona mpikambana ao amin'ny filan-kevitra pastoral diocèse na hoe filan-kevitra fitantanana ny vahoaka an'Andriamanitra. Izany anisan'ilay hoe organisme mpandray anjara, sampana mpandray anjara amin'ny diocèse eo anivon'ny diocèse, tokony ho anankiroa koa izay. Ny anankiray fahatelo, ohatsy tsy fahatelo fa 1, 2, 3, fahadimy dia olona votom-potoana tsy mikatroka ny fimpiangonana, izany hoe tsy ao anatin'ireo rafitra ireo kanefa miaina ny finoany eny anivom-piarahamonina, misehatra eo amin'ny fiarahamonina. Mety hoe mpanao politika io fa maneho ny finoany any amin'ny fanaovana politika. Anankiroa, raha ny tena marina zany dia tokony enina folo. Izy zany zavatra voalohany miandry antsika, atsangana ny ekipa synode eo amin'ny sehatry ny diocèse. Fa anomboka ny asa. Tsy hoe mpiasa fotsiny zany ny ekipan'ny synode ao amin'ny diocèse fa araka ny teneniko teo hoe laboratoire ao diocèse io dia tokony hisy traikefa mpifampiainona. Écoute réciproque. Olona mifampiaina. Olona samy mandray andraikitra fa samy mizaka ny andraikiny. Miara-miasa zany fa andraikitra zany dia hoe izy no mandrindra sy manentana ny asa atao amin'izay zavatra mahakasika ny synode. Dia efa nitenenina teto omaly io manafatra rova hoe ireo olona ireo mba farafaratsiny mihoatra ny taona 2024. Dikan'izay mantsy zany hoe le synode mbola tsy ho tapitra hatreo, fa misy olona sasany voatery mandeha satria ohatra mopera lasa mandeha mianatra manohy fianarana any ivelany dia mazava loatra fa tsy afaka hanao an'ilay asa intsony izy.
izany mba tena zavatra mipetraka hoe olona maharitra miasa eo. Noho izany dia matetika hoe ireo zao manotendrena KPC dia ao amin'ny diocèse anankiray iandraikitra an'io ao amin'ny synode io, mampaka ekipa ao amin'ny synode io satria ny KPC dia amin'ny ankapobeny mpiasa raikitra reny. Ireo zany le asa amin'ny ankapobeny. Raha horaisina amin'ity zavatra ataontsika ity dia miala tsiny fa tena le aiahiny opéra Jean-Louis tsy maintsy mitombona. Hitahirin-kevitra farany dia tsy maintsy ho vakin'ny ekipa ny synody manontolo satria voalaza ny opéra anankiray tatsy hoe tafiditra ao anatin'ny magistère teo l'église izy io. Fa hiezaka hamaky an'io zany ny mpikambana rehetra ao anatin'ny ekipa ny synody. Asa raha ho tratra satria hoy ato hoe anisan'ny asan'ny ekipa ny synody ny manendry maso ivo any amin'ny doyenne na vicaria na vondrona arakaraka ny anarana napetraka ny diocèse io mba ho maso ivoa sy ho tena azy. Fa hitako hoe sarotrarotra ho an'ny ekipa eo amin'ny centrale ny andeha anambona ny vokatra any amin'ny paroasy manerana isaky ny paroasy. Dia hoe no ifandraisana anaovana le amodrafitra. Dia hoy zao hoe asa raha ho tratra koa fa zareo koa tokony hamaky kanefa rehefa dinihana le zavatra mipetraka ato dia azo atao ihany tsy azo ny atao ihany tsy mamaky an'izy. Ny antony dia tsotra. Ny tokony procédure tokony natao dia hoe namaky ny tahirin-kevitra farantsika dia nandeha nampiatra dia mijery mivokatra dia manao évaluation. Isika nefa tia tahirin-kevitra farany mbola tsy mivakina Roma mangataka amintsika hoe ataovy ny évaluation pratique amin'ny tahirin-kevitra farany. Noho izany tsy maintsy mijery lalam-pozitsika, tsy maintsy mitady fombotsika hijerenany hoe fa nisy zavatra nampiaritsika ihany ve ny voalaza le tahirin-kevitra farany. Dia na inona fomba ampiasaintsika dia lalana tsy azo ialana ny famakina ny tahirin-kevitra farany. Tena passage obligatoire. Tsy maintsy ho vakina. Miala tsiny satria manao didiko felikely fa zay le tadiavina amintsika zany. Ao dia teo zany hoe mijery maso ivo eny fotonitsika hatramin'ny nanombohan'ny synody no jerentsika indrindrandrindra ka hoe misy ifandraisany amin'ny tahirin-kevitra farany ireny zavatra ireny na dia tsy namaky ny tahirin-kevitra farany aza ny mpampiatra azy. Dia eo amin'izay mahatonga le hoe misy fanontaniana folo ho jerentsika ireny. Anjara ny ekipa diocèse zany na mitsirika ao anatin'ireo fanontaniana folo eo ty zavatra ty ohatrany efa atao efa ataontsika io satria voalaza ny avy any Roma hoe tsy voatery valitsika dao izy rehetrarehetra fa misafidy. Dia anjaratsika zany no mijery hoe isany tsy manala baraka sa dia manala baraka atentsika hoe nataontsika ty nefa tsy nataontsika. Dia omena heviny araka le voalaza le document le tahirin-kevitra farany le zavatra atao. Ohatra fotsiny efa hatramin'ny fifotoana atsika manana filan-kevitra pastoral. Ao amin'iny misy fomba andraisana fanapahan-kevitra. Hoe manao an'izao tsika manao an'izao tsika fanapahan-kevitra farany anisa. Dia efa azonareo ampitahaina zay voalaza ato zany ao anatin'ilay tahirin-kevitra farany le fomba fanao dia pratika amin'ilay fiainana andavanandro. Satria ny voalaza dia hoe tsy hanao zavatra hafa akorytsika fa ny pastoraly andavanandro no hijerena
tsy ampiarana ny tahirin-kevitra farany tsy hanao asa hafa ivelany pastoraly andavanandro zay mantsy tena mampatahotra ny olona hoe mampitombo asa le resaka synody kanefa ny tanjona dia mba hisiny conversion amin'ny fanatanterahana ny asa pastoraly io ahafaha l'eglizy mitory bebe kokoa vao mafana fa indrindrandrindra hibebahany eglizy fa so mihevitena izy efa tonga lafatra ao anatin'ny tsy tadidiko le vaky raha mibavaka anankiray hoe mangataka amin'Andriamanitra mba hiova l'eglizy fa so mihevitena efa tonga lalana l'eglizy noho izay mila fibebahana l'eglizy amin'izay fa raha jerena fotsiny avy any ambony hoe vantan'i Kristy io tempolo ny fanahy masina io vahoaka an'Andriamanitra io dia tonga tsika dia hoy sika hoe roanjato isan-jato masina ka iverenana mijery hoe manahoana ny fomba fiasa manahoana ny fomba fiaina zay le modus vivendi et avy any fotony anao ireo pera zany tsika hoe izy amireto loha hevitra folo natolotro ny avy any Roma reto no efa iainantsika tsy fantatra ny niveau any amin'ny central no mety hijery an'izay na koa hoe any amin'ny curé sy ny équipeny any ambanivohitra any a dia confrontena amin'ilay tahirin-kevitra farany amoahana hevitra anankiray ao nijerentsika zany hoe ty dingana tya efa mandeha tsara ty dingana tya mbola tsy mandeha tsara inona ny olana tsy nampandeha tsara an'ilay izy ary efa mba misy tsirom-panantenana avy any na ohatra ny fahitantsika anazy ary amin'ny ankapobeny io mbola tsy lasy zay zany le izy a dia le vaovao angonina io a raisina ohatra ny hevitra hijery anao hoe fampianarana katesisy ange any aminay ka efa erahandi efa ampiasana ny synodalité fampianarana katesisy ohatra fotsiny ao mirehefa soara dia miresaka fa iza manapa-kevitra hoe aroso amin'ny katesisy ny ankizy anankiray ny chef quartier ve mopera ve ary manapa-kevitra reo ve mopera hoe aroso na tsy aroso sa misy dinidinika iarahana mpampianatra katesisy amin'ny ray aman-dreny dia reo olona hafa rehetrarehetra reo zany a miaradia amin'ny mopera amin'ny fampandrosoana le olona amin'ny firosoana sakramenta firosoana kristiana tianareo zavatra pratika le jerena ka raha mametraka fantanina ny tahirin-kevitra farany hoe misy fiarahandi ve amin'ny fampandrosoana ny olona miroso amin'ny sakramenta ny firosoana ho kristiana dia tsy le hoe miroso fotsiny sisa nijerenareo tonga dia hiteny zany nareo hoe ity no efa ataonay zay zany le zavatra reperena voalohany a ity no efa ataonay dia nitondra anakaiza rehefa nanao an'io nareo no ny asa dia avy eo mitazana andray hoe raha ny asatsika inona ny asan'Andriamanitra tao anatin'izay asa nataontsika zay dia ny évaluation mantsy raha araka ty zavatra ity dia hoe fitsirihana ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny ny asany olombelona dia ohatra hoe nampianatra katesisy idondrona daholo l'eglizy rehefa mba niezaka nanao an'io tamin'ny fiarahany dia miova le fahaizan'le ankizy tsy hainareo nefa nampiovan'le izy nareo nanao ezaka fa Andriamanitra ny asa tao ambadika izany zavatra zany dia zay le miteraka hoe gratitude mitarika le olona hisaotra an'Andriamanitra satria mantsy tsika inona indray a ao anaty fiangonana fa mety tsisy finoana mihitsy nakely aza mihevitra tsika fa isika manao ny zavatra rehetrarehetra dia zay le hitarihan'ny fiangonana atsika hoe mijere any ambony mitraka fantaro amin'ny zavatra ataonareo sy ny vokatra vitanareo ny asana zany a mijery ale nataony olona rehefa avy miconfrontena tamin'le tahirin-kevitra farany dia mamoaka hoe io fahitanay fa miasa Andriamanitra efa teneko izay maly hoe ohatra le zanak'Israely nitenenany hoe tadidio fa tahaka nitondran'ny voromahery ny zanany tao ambany elany nitondrako anao niaraka any Egypte dia zareo zanak'Israely fa manao hira fankalazana rehefa tafita ny ranomasina mety positif a
manana fijery pozitifa hoe niasa teto Andriamanitra ka zay no androtanay fisaorana makany aminy. Zay le tadiavina am'le compte rendu narratif. Tsy fantatra raha azonareo le zavatra tia napetraka. Noho izany tsy tentsony sika hoe any aminay tsisy fampiarana zany sy loatra zany, tsy zany tsony ny olona fa hoe misy zavatra efa ataontsika any mifandraiky amin'ny synody io a zava-magaga ny tanterahan'Andriamanitra anaovanay fisaoran'izay a ary ty faire mémoire ty le zavatra efa nanaovako an'le amateto le nandefasana slide maro satria misy an'io fanontaniana io hoe inona ny nahagaga antsika tamin'ny asan'ny tompo nandritra anareo taona faranareo. Zay zava-dehibe le izy satria ho za hoe raha tsy mbola nahita ny asan'Andriamanitra ianao tany aloha tany ahoana no atokisanao azy amin'ny ho avy. Fa rehefa tsapanao hoe niasa teto Andriamanitra, raha niasa izy teto azo antoka fa mbola hiasa izy amin'ny ho avy mandroso aho. Azonareo hoe le zavatra tiana avoaka? Hoe manao zava-mahagaga Andriamanitra ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny olona. Ka tsy tokony ho pessimista zany tsika amin'izay lafiny izay. Fa zay le fanontaniana mipetraka ato. Inona ny nahagaga antsika tamin'ny asan'Andriamanitra? Tamin'ny fampiarana le tangerinkevitra farany raha nampiatra fa nataontsika teo alohany tsy milaza hoe tena hors-cadre tsika fa efa misy zavatra be na be ao anatin'io efa niainantsika. Masina andalany soratra masina mifandraiky amin'iny. Ohatra fotsiny misy olona tsy mety mibebaka ela teny ela nanao asa ny fiangonana nanao fiarahany aloha le rangahy ohatra fotsiny zao hoe ny mouvement néocatéchuménal tiako arkelo le mpanoka misy rangahy mpampijaly vady sototoka foana isan'andro inona nataony nalay ny gitarany nandeha mipetraka tao amin'izy mivady izy salamizay zany le initiative any niasa izy fa tamin'ny fipetraha tao naviovan'le rangahy de salamizany le zavatra salamizay mila tadiavintsika any amin'le pastoraly misy zavatra natao misy zavatra tsy napozina satria raha fomba fijery olombelona zay io rangahy fa tsy iova tsony io ary efa trano toka ozy ny fiteny malagasy amin'le kapenika mitapy masoandro de tonga de mamo kanefa no le ezaka nataon'le olombelona napity fahasoavan'Andriamanitra tena miova zavatra de teraka figagany zay le tsika tena mahagaga rangahy ty a mba tsy hijerina ratsy foana zany tsika fa hijery misy zavatra tsara le any misy zavatra tsara de zay le anaovana le fitantarana ao a mazavazava aloha le lalana inona tena ezaka tena nilofosan'ny eglizy ahitana an'izay nilofo tamin'ity nareo a sao ny zavatra navoaka an'le fahasoavan'Andriamanitra. Ao zany le izy niasatsika tao amin'ny asatsika tonga Andriamanitra namoaka ny fahasoavany a migaga isika jery zany hoe inona ny antony mahatonga ny figagatsika sy ny ina hoe zany mitolagatsika eo mason'Andriamanitra. Inona le sokatra masina nanazava an'le ty aiza ho aiza amin'ny sokatra masina no ahitana hevitra sahala amin'izany. Faharoa, inona ny olona natao amin'ny ezaka nataontsika nisy fatahorana zava-baovao tao zay le tahotra conversion satria hoe sao ravany tokoa izay mba nianteheranay sao arota izay naorinay rehetra fa avy amin'le point négatif a mamoaka zavatra positif fa tsy hijanona fotsiny amin'iny misy zavatra tsy tosatra amintsika eo mba hahatongavana azy
zay le izy hoe misy point négatif any fa misy point positif mivoaka avy amin'le izy tsy ho pessimiste zany tsika amin'le fanaovana an'le rapport zay le hoe manangona aloha rehefa vita ny fanangonana ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra tany ny problème natreny zay mety ho fanantenana ao anatiny ny olana iny dia mbola tsy zay le taratasy soratana makany tsika io dia aleo miaingatra any amin'ny fotony tsara. Iny amin'izay no iasana le zavatra voangona avy any amin'ny fiangonana mibasy zany no iasan'ny ekipa ny synode anoratana le taratasy fa lanjalanjaina aloha le zavatra tonga avy any. Misy zavatra sasany negatifa zay mety hitondra any amin'le fiovana possibilité zany ny anankiray dia ny anankiray efa tena izy mihitsy satria zay le hoe misy zavatra negatifa fa hitondra makany amin'ny fiovana le izy. Dia le tapany faharoa zany dia hoe relecture mamaky an'ireny tantara reny amin'izay ny ekipa synode eo amin'ny sehatry ny diocèse. Relecture dia miara-miaina l'expérience fa ao anatin'ny vavaka ao anatin'ny fanolovan'ny finoana sy ny tenin'Andriamanitra mba hijerena hoe inona ny zavatra masahin'Andriamanitra ao anatin'le ankohonam-piainam-piangonana. Hoe miasa Andriamanitra fa ianareo zany mahita hoe zao io miainga avy any amin'ny vahoaka dia mety ho tonga amin'ity zavatra ity. Dia le zavatra mety tsy prianao na tsy teneninao ary ny amin'ny farany hoe eglizy miaradinay fa efa hita le izy hoe io ty le etape nandalova mizotra makaizy izy io makany amin'ny fahatsarana mahatonga azo eglizy mibebaka afaka mitory bebe kokoa ny vaovao mafaly ve. Zay zany le dingana faharoa voangona le zava-baovao anaovana relecture lanjalanjaina eo anivon'ny ekipa ny synody mamantatra le iverenako kely le mamantatra an'ireo famantarana ina moa tena jerena amin'izay miezaka mijery zany tsika hoe nanahoana no nitondran'Andriamanitra n'ilay ankohonam-piainam-piangonana tamin'ny fitombona. Mitombo ve le tonga zany dia apetraka hoe hitombo le ankohonam-piainam-piangonana fa nanahoana ny lalana nitondran'Andriamanitra io ankohonam-piainam-piangonana io makany amin'ilay fitombona. Inona ny lalana iantson'Andriamanitra atsika ka tokony arahintsika ary inona ny mihamasaka dia miainga avy amin'ny famantarana ny sinina sy ny zavatra hitatsika io no ahafahana manoratra le taratasy mialatsiny raha mivelabelatra eto satria lalana mitondra atsika makany amin'le compte rendu narratif io. Dia miankina be dia be amin'le resaka famantarana ny fiovana sy ny atao hoe possibilité na transformation ny anoratana an'le compte rendu mijery hoe le asan'Andriamanitra sahala amin'izao tamin'ny alalany nataonay. Rehefa anao an'ilay compte rendu narratif dia efa nilazaina teto maly hoe teny fampidirana kely mampafantatra an'le asa natao ny fomba nanoratana azy ny olona na tokon'olona na ambaratonga voakasika tamin'ny fanatanterahana azy. Avy eo ny ivon'le taratasy mamitina n'ilay relecture na signe teo mamitina an'le signe relecture an'le signe
ho hitanareo fa mbola alefa aminareo ty taratasy ty areo. Ary farany amin'izay dia hoe fampitinana foy amoahanareo alefa antanina fototra hoe eglizy miara démissionnaire manahoana no mipohitra tao amin'ny traikefa nenanareo ary inona ny fanamby, inona ny olana izay mbola mila atreny. Raha vita zay vita ny chocolat. Jereo le tahirin-kevitra farany mamoaka le hoe reto ny lohahevitra angalanareo a dia jerenareo hoe izy am'ireo nefa plus ou moins appliqué ao anatin'ny diocèse. Dia zay ny anaovanareo le évaluation. Inona ny nahagaga antsika tamin'ny asan'Andriamanitra, inona ny asan'Andriamanitra nahagaga antsika tamin'ny fanatanterahana zany. Misy assemblée générale. Fa l'équipe synode no mandramona izay avy any amin'ny fototrano. Ireo zany no manao ny rédaction le compte rendu narratif. Dia mazava loatra fa eo ambany fahefan'ny évêque. Ary ny évêque ihany no mivalide an'le izy. Fa mety isy fotoana izy miteny hoe averina ty a fa mila fanamboarana kely. Mety alohan'ny assemblée générale no ilazany an'izay, mety aoriana ny assemblée générale. Satria ny fotoana ahatongavanareo taratasy reo aty a dia miaraka. Tonga aty amin'ny national zany resy compte rendu narratif sy le lettre aux églises, taratasy ho an'ny église amin'ny fotoana rehefa vita io asa io a anao ny assemblée générale amin'izay ka manomana sy miaina. Zany io zany dia resaka hoe ahoana ny anomanana le assemblée générale, ahoana no iainana le assemblée générale zay assemblée d'évaluation. Ny évêque no mampiantso an'io a dia mivory dia anjara no mamaritra hoe izy aby no antsonanao an'io. Dia ao anatin'io zany no andraisana n'ilay récit compte rendu narratif le tatitra miendrika fitantarana, ifampizarana, anaovana interprétation. Jerena le traikefa zany a dia manao interprétation. Dia omena fotoana ny assemblée zany andinika an'iny dia efa voalaza omaly hoe voalohany ray andro felo na tapakandro anankiroa. Fihaonana voalohany. Fihaonana faharoa andro anankiroa felo. Fa tsy hoe tapakandro anankiroa latsinainy sy talata dia larobily andro felo sy lakamisy, tsy amin'ny herinandro ty zany fa misy espace. Satria iverenana vakina foana le zavatra efa nodinina dia masahana tsara dia andro anankiroa farany zany ny amoahana an'io. Dia ahoana ny anomanana le assemblée générale? Anjaranareo manomana an'io l'équipe ny synode ao amin'ny diocèse. Fa ny zavatra tsara-patsahivina efa tenenina teto omaly tsy document avoaka aloha ny apetraka ho loha-laharana fa le fiarahany ao amin'ny assemblée église bebe kokoa. Ka tsy ny qualité-n'le rapport mivoaka avy eo ny zava-dehibe fa le hoe miarady traike fampiarahany io. Dia inona ny atao amin'izay préparation de l'assemblée zay? Le compte rendu narratif zany hoe le tatitra miendrika fitantarana navoaka ny ekipa ny synody dia zaraina mialoha amin'ny mpandray anjara amin'ny assemblée générale. Dia enina petsa mila homanina mialoha dia ino ny atao hoe atotan-kevitra iangana anaovana ny assemblée. Zay zaraina iny a asaina mamaky an'iny ao anaty fivavahana sy fandiniana ny tsirairay. Dia misy fotoana zany enona ny tenin'Andriamanitra angina na anatsarana ny kalitaon'ny fifampiresahana mba hasiany rivo-pifampitokisana miverina ny resaretra fahafahana anaty
sy fifampielona ny toerana mba ho ahafahana mifampiresaka ao anaty fitonina ahafahana mifampiaina sy ny fahatsarany fifandraisan'ny mpandray anjara dia fankalazana ny torty zay nydingana atao voaloha zany a faritana le tety andro a araky nefa tenenina malo hoe misy diocèse sasany efa nametraka hoe amin'izao ny assemblée générale fa ny assemblée générale zany tsy tokony atao raha tsy efa vita les comptes rendus narratifs sao dia mandingana an'izay tsika ezava zany ny ampieleny araky ny fitaovam-pifandraisana misy dia rehefa izotra amin'izay ny assemblée générale dia inona ny atao voalohany raisina le compte rendu narratif dia tatitra miendrika fitantarana iny iaraha miaina fa mety misy fanontaniana mipotra aby ao amin'iny manitikitika ny mpandray anjara tsirairay ezahana ny azo an'le compte rendu narratif iny dia ohatrany hoe ianao ny tafiditra ao amin'le ao amin'le tantara zany hoe fampiainana ny tsirairay an'izay voalaza n'lay compte rendu efa voalaza teo hoe io aloha ny méthode ananana fa ezahana ny manao adaptation anazy io amin'ny zava-misy fa mitady an'le fomba hoe zao mety kokoa ahafahan'le olona mifantoka zavatra voanginao amin'izay no atao amin'ny conversation spirituelle no anoratana le taratasy eo amin'ny page 2 eo ho soratana any amin'ny église malerana an'izao tontolo zao taratasy fiombonana io fa anao tao amin'ny fiangonana tranainy ijoroana vavolombelona finoana amin'ny fiangonana namatsika ina moa manahoana mifirafitra io taratasy dia hoe présentation kely fizarana an'izay zavatra ny anarantsika tamin'le zotra ny raha nanao fampatsahivana dingana sasatsasany izay misongadina ary farany dia hoe teny fanantenana sy fampaherezana assemblée d'évaluation taorina ny fanatanterahana ny synode dia fampatsahivana zany hoe ny telopolo avrily ny tokony tonga aty le zavatra anankiroa telopolo avrily fito amby roapolo sy intellectuel satria iainga avy amin'ny tsy misy isika heritreritra ny misy tsy misy fampiarana fa hijerany hoe efa misy zavatra nampiarana tany mifandraika ny tahirikevitra finaly dia ampatsahivana zany vakoa le tahirikevitra farany trandrao ao ny hoe iza tamin'ireo no efa niainana lazaiko eto le hevitra inavy le hevitra ao io dia nareo efa mety mahita soritra hoe zany pisaka ngay efa malitsy androany tamin'ny conversation spirituelle iny ny anankiroa voalohany alefa aminareo izy ty le hoe fampiroboroboana ny toe-panahy mpiarandia sy liturgie miopana amin'ny fiarandia mijery fotsiny nareo aty le teme ozy nareo hoe ohatra nefa misy zany ety aminay vakio le numéro ny tahirikevitra farany hoe inona ny voalaza ao zay ny voalohany fa voasoratra eo le izy dia lokoko maitsomaitso zay numéro maitsomaitso dia ino no mifanaraka amin'le izy lokoko mangamanga na volomparasy satria misy time anankiroa na telo ao anatin'le lohahevitra anankiray dia efa nataoko hoe ty mifanaraka amin'ny lohahevitra voalohany ty mifanaraka amin'ny lohahevitra faharoa ny lohahevitra fahaefatra mifampiarana ny fandanjalanjana eo anivon'ny église midina ny fandraisana fanapahan-kevitra andalana ny fiarahany ary ny fiasan'ny rantsana mpandray anjara araka ny fomba takiny fiarahany fa eo akaikeo dia mamaky le lohahevitra zao mba hamakirareo an'le izy